Sotranao izay tsy mahafoy ity fandaran'ity tompoko lahy sy tompoko vavy ary manaraka izany atsaka sy andavany tsy miala rehefa tonga ny fotoana izay andehanana izany fandaharana izany. Mankasitraka ihany koa ny amin'ireo tolo-kevitra maro samihafa sy fankasitrahana avy amintsika. Ny fanankianana dia raisina ihany koa entina hanatsarana izany fandaharana izany. Fandaharana izay hitondrantsika fandalinana sy fanadihadiana amin'ireo vaovao misongadina ny tontolo andro ho an'ny eto Madagasikara. Na ihany koa amin'ireo vaovao izay heverina fa mbola tokony hitondrana fandalinana sy fanadihadiana ka entina anatin'izao izany malaza izao. Ny andriana aloha izany raha ny malaza dia nisy ny atrik'asa fahatelo no tanterahan'ny teo anivo ny voameram-pirenena malio tena misahana ny fifidianana ka natao fizaram-baovao sy fifanankalozan-kevitra raha ny nambaran'izy ireo ka nitanterahana teny amin'ny hôtely lehibe Radisson teny Ambodivoana izany. Izy ity dia natrehan'ny teo anivon'ireo mpiara-miombonantoka Madagasikara dia ny PNUD sy ireo mpiara-miombonantoka hafa izay efa niara-niasa ny CENI hatramin'izay fa fotoana ihany koa izany nahafahana nahafantatra an'ireo karonkevitra samihafa sy fanadihadiana izay nataon'ireo manam-pahaizana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena momba ny fifidianana. Nentina izany tamin'ity androany ity famelohan'izay dia nanakambara-betsaka tamin'ny fomba hikarakarana fifidianana sy hitantanana ny CENI izany ny filoha Marc Ravalomanana izay vahiny lehibe niatrika izao atrik'asa izao. Filoha Marc Ravalomanana izay avy any ampitan-dranomasina nihaonana tamin'ireo malagasy monina any La Frantsa na any Eropa mihitsy azy satria misy amin'izy ireny no tonga nanatrika izany fihaonana izany tamin'ny sabotsy lasa teo. Fa ny asongadintsika dia ny fanambarana izay nataony ny filoha Marc Ravalomanana ka nifanitsy indrindra ho an'ny CENI izay mpikarakara ary mpitantana izany raharaham-pifidianana izany. Menontsika ao anatin'ny minitra vitsy izay fanambarana nataony filoha Marc Ravalomanana izay dia miverina ato anatin'ny fandarina isika. Ianareo CENI no tompona andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana sy fitantanana ny fifidianana misy eto amintsika. Koa manana didy lehibe ianareo amin'izany satria miandrandra anareo, miandrandra izany fifidianana madio, malalaka, mangarahara, manaja ny tena safidim-bahoaka marina izany vahoaka malagasy. Olom-pirenena malagasy ianareo ary nanao finianana. Noho izany sahiny joro mandray andraikitra hatramin'ny farany ao anatin'ny fanajana ny lalàna ny marina ary ny rarina sy ny hitsina. Raha malala fa latsaka anaty fahantana tanteraka ny firenentsika. Vahoaka malagasy tsy mahita ankoanina. Noho izany tsy maintsy miezaka isika miady sy manao izay tsy anjakan'ny kolokolo intsony. Aoko izay ny kolokolo mamboatra firenena ny CENI. Mitaky fifidianana madio iaho aminareo ny fanarenana ity tanindrazana malalantsika ity. Aza manaky baiton'ny sasany ka iray itsikombakomba amin'ny tsy ara-dalàna. Tokony ho hita taratra mazava mandritry ny fanatanterahana ity fifidianana ity amin'ny asanareo amin'ny zotam-pifidianana rehetra izany hoe CENI maleo tena izany. Miezaka izahay hanampy anareo manao arak'izay azo atao na hita toerana mba tsy hisian'ny korotana na ny velany amin'ireo mpiara-miombonantoka amintsika hoe ampio ny CENI mba haleo tena. Tokony ho hita taratra mandrakarivo amin'ny fanatanterahana ny asa hoe aminareo mandritra ny zotam-pifidianana rehetra ny mahaleo tena anareo. Mampieritreritra ihany efa indraindray ny mahita ny fanginanareo sy ny tsy fandraisanareo andraikitra maha-CENI anareo manoloana ny tsy fanarahan-dalàna miseho. Ohatra amin'izany ny fanginan'ny CENI manoloana ilay sakatsakana seriseritra ary fampirorona mihitsy raha azo laviana izany ataon'ny fitondram-panjakana misy ny gendarme sy ireo le émorègue ireo rehefa manentana azy zay, manentana vahoaka izahay.
eny amin'ireny famorim-bahoaka ataona ireny eny e, dia fanabiazana ny vahoaka fanentanana azy mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Nefa ataon'ny sasany zay atao rehetra tsy atateraka an'izy, ao ny fanipazana an'ireny lacrymogène ireny, ao ny fanakanana ny vatana zao ny varavarana idirana, nataona idory zay azo atao rehetra. Mampieritreritra ihany koa ny fanginan'ny seniny kiasika ny fampianan'ny fitorana araka ny zay itiavany azy ny teti-bola anatanterahany fifidianana. Tsy rariny ande zany, nareo manao budget ty mbola toko tanterahana, ahina ndrafitra zao miteneny raha senia, teneny ianareo soa ihany ho iaho fa teto reto le mpiara-mimbo nampika amintsika reto ka dia manampy dia nanaiky amin'ilay basket fond ary mbola mampana tena izy fa raha ohatra ka mizotra tsara amin'ny fanarahantsika dia atao misy zay tena any andrem-pandahanareo. Malasa saina nefa indraindray a ny fanginan'ny seni manoloana ny fanovany gouvernementany central caution koa. Io ve tsy fanilitiliana nefa dia anatiny atry misy milaza ao hoe mba seni azo raha-mpifidianana tsara omana azo antoka andraisany rehetra anjara antoka ny fitihina sy ny filaminana kanefa tsy eo mandikidy azy nankatara ny desamina io satria mihinina teneninareo a tena élection anticipé io na folo andro ohatra dia efisetinareo amin'izany nareo la malala tokony atao ny aseseto nankatanareo avidy amin'azy izy va hoe varina fa mety io mihoatra io zany aloha anareo zany fajanahy fa minaza fotsiny hoe tsy araky ny lalàna tokony izy satria melony fotoana ny fifidianana. Malasa eritreritra ihany koa ny fanginan'ny seni manoloana ny fanovana ny amin'ny gouvernementa ny central caution dia anjaratsika satria mbola betsaky reo mba tia hanana marina fa concurrent-nay rehefa tsy mampaninanay fa aloha mba isin'izany hoe fandraisan'olona anjara tena safidy marina voaka malagasy amin'ny fifidianana. Mitaonany seni izahay tsy angina intsonkoa sady tsy mpiraitsy kombakomba fa sa hijoro ampiasa ny fahefana omeny ny lalàna azy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly ara-pifidianana mitranga. Misy zany matao amin'ny teny eto miantso ny seni ihany koa izahay anadra ny tsy fiandanina sy ny fitanilana neutralité amin'ny fanendrena ireo zay hanana ndraikitra amin'ny fikarakarana voka-pifidianana toy ireo any amin'ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote sy ao amin'ny SRMV. Efa misy sady any miomana anao an'izay manipulation zay, tokony anana fahasahina ny seni andray fepetra anesorina mivantana sy anasaziana izy ireny zay tokony andraikitra any amin'ireo ratsa mangaika ny seni zay mendany sy mitanila ary manao politika manohana kandida. Efa naheno feo zay seni sady mahafantatra fa misy tety dratsy eo anao manipulation élection, manipulation électorale na osoko tsy fanodinana ny safidy-bahoaka tsy fantatray na ianareo ato amin'ny foibe ny voakasokasiky zany sanatin'ny vavane zany na ireo any amin'ny ratsa mangaika ho tafidro anatin'izay tambazoto zay fa misy any tsy ho aza ikeny zany ary mila mandray andraisitra daholo ny rehetra mba hijoro sy ady amin'izany tsy fahamarina zany. Mila mailo manomboka zao zany isika mandra-pahavitarin'ny fifidianana. Efa nilaza ihany koa tamin'izay ary mbola overiketo ray mba fisiketo fa volona hiafika fifidianana izahay atao amin'itiky Madagasikara zay taliako marika Ravalomanana ary anao zay azo rehetra atao metrahana tontolo manodidina milamina ahafahan'ny seni mikarakara fifidianana mametoky anareo zay efa anao zay azo atao isiny filamina. Na izany azy nefa dia ambaroko ampahabebaso e tokoa fa tsy anaiky lembenana mihitsy izahay ary indray fepetra rehetra raha senda misy ny tsy fanarahan'ny lalàna mitranga ka hiteraka osoko sy famadiana ny safidy-bahoaka marina. Raha ny fandaharam-potoana dia
iresaka mikasika lisitry ny fidy efa aveo isika mamela-panotaninanay a ny antony na tonga ny fiainan'ny safidy ny mpifidy nisy ny mpifidy tamin'ireo faritra lehibe toana nalamanga vakina karatra bombilava mahalalalava toy izay ianareo fa malasy eritreritra anay fotsiny zay vita moa iny ny audit tao amin'ny lisitry ny mpifidy isorana ny seni tamin'ny fandraisana anjara ny manampahaizana daty amin'ny antoko satria nareo tena nandray andreo experanay dia miara-miasa aminareo mba hitizan'ny fiaraha-miasa sy hipetrahan'ny fampatokisana dia miantso ny seni any nataoko azy antsolava eto miantso seni zahay hampanao audity ny logiciel ikirakira koa ny voka-pifidianana rehefa aveo ny seni tsy miteny ny seni mangina indraindray am'ireo lafin-javatra maro zay tena tokony anehoany hevitra dia nopoiro ny filoha maro karavalomanana roa misongadina amin'izany resahantsika dia ny hoe nampienany ny fitondram-panjakana ny lelavola esan'ny seni zay ny seni no mahatsapa sy mahita fa hoe eto amin'reto lelavolo reto no ampy hanatanterahana ny fifidianana fa faharoa ihany koa dia hoe nangina tsy miteny ny seni tamin'ny sakatsakana maro zay natao tamin'ny sehatra politika indrindra natao tamin'ny antoko-tiako Madagasikara ka ny mpitarika izany antoko izany andrimanto maro karavalomanina mihitsy no niaran'izany sakatsakana izany ary tratran'ny fanampohana lakrimogène mihitsy tamin'ny famorin'olona zay nieritriretana ho tanterahany antoko-tiako Madagasikara nandritra izay congrès-paritra tany amin'ny faritra vakina karatra izay akoatra ny tany etasy tany amin'ny faritry boeny ihany koa tairiny filoha maro karavalomanana zany satria every no zava-dehibe raha mpikarakara no mona tsy ahitanteny eo an'loha ny fandikan-dalàna samihafa toy izany apetraka mandrakariva fa vonina hiatrika fifidianana hoy ny filoha ravalomanana ny antoko-tiako Madagasikara kanefa dia tsy manaiky ireo fomba samihafa entina hamitehana izany fifidianana zany mba tena ho tonga any amin'izany fifidianana madio mangarahara azo antoka ary tokony ekeny rehetra sy mandeha ara-demokratika izany mailo mandrakariva ny antoko-tiako Madagasikara sy ny filoha maro karavalomanana ary miametraka andreo balizy ary fanina samihafa amin'ny alalina ny sosikevitra zay efa nomeny hatramin'izay ary mbola natolotra izy ireo ny seni zany nandritra ity fiaonana androany ity mila manitsy sy mila manatsara ny fomba fiasa arak'izany ny eo anivo ny vamoera mahaleo tena ami'sana amin'ny fifidianana raha toka teo tody ao anatin'ny tanjona mba hahavita fifidianana amin'ity taona ity sy hanatratra ny tanjona isian'ny fifidianana feno filaminana zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy